Aminao anarevana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny Deutéronomie toko 10 andininy 12 hatramin'ny 7 ry havana no hanovozantsika aim-panahy amin'ity anio ity. Ny Deutéronomie toko 10 andininy 12 hatramin'ny 7. Ny 9 Janoary ry havana no antsoina hoe Epifania, ary amin'ny teny ity zany dia azo lazaina tsara hoe fotoana izay ahafahantsika Alahady natokantsika tronam-bavaka an'Andriamanitra, isaorantsika an'Andriamanitra noho izany Epifania izany. Ho an'ny fiangonana orthodoxa ry havana, fiangonana kristianina miara-miasa amin'ny Fjkm tsara. Ho anareo izay tsy mahalala dia etsy Beoririka, eo akaikin'ny eo Beoririka misy ny fiangonana orthodoxa lehibe eto amintsika. Ho an'ny zareo dia ny 9 Janoary no krismasy. Ny daty zany no samy hafa fa ny foto-kevitra mitovy ihany. Ny Epifania ry havana dia aseho amin'ny alalan'ny loko manga tanora. Zao zany izy izay mariky ny lanitra, lokon-danitra. Fa ny Epifania dia milaza hoe miseho Andriamanitra, misokatra ny lanitra, miseho Andriamanitra, hitan'ny olona Andriamanitra, hitan'ny olona ny fiandrianan'Andriamanitra, ary mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra. Hitan'ny olona ihany koa Andriamanitra mampiseho ny voninahiny. Zany ry havana ny dikan'ny Epifania. Ny olona rehetra mahita ny voninahitran'Andriamanitra dia manompo azy, makatoa azy, ary manakambara betsaka amin'izany ny bokin'ny Deutéronomie ry havana. Raha raisitsika eo ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra, fa ny fomba anehoantsika ny fiankofana sy ny fiaonana amin'Andriamanitra izay nanokatra ny lanitra handrotsahany fitahiana ho antsika dia manakambara betsaka amin'izany ny bokin'ny Deutéronomie. Amin'ny teny ity ry havana, izany mihitsy no mampitaina aminao amin'izao Alahady voalohany amin'ny taona 524 izao anatin'ny Epifania. Ny fizarana voalohany ho raisitsika dia ny hoe miseho aminao Andriamanitra. Maninona hoe? Ianao zany tsy mahazo miala mody mivoaka an'io varavaran'io raha tsy nisehoan'Andriamanitra. Tsy hoe nahita amin'ny pastera androany, fa nahita n'iza? Nahita an'Andriamanitra androany. Zay le izy. Nisehoan'Andriamanitra androany, tsy amin'ny alalan'ny nofy. Hoe nisehoan'Andriamanitra Jesosy be volombava, be maintimainty ny volombavana, iny niseho tamiko alina, na le Jesosy marao ny volombavana. Tsy izay ry havana, fa Andriamanitra miseho aminao, misokatra ny lanitra, mahita an'Andriamanitra sy ny voninahiny ianao, sambatra ianao ry havana. Zay ny voalohany indrindra, miseho aminao Andriamanitra. Andriamanitra inona ary? Io le miseho amintsika io. Ny voalohany indrindra ry havana, io Andriamanitra miseho amintsika io dia Andriamanitra tia atsika ka nifidy atsika. Andriamanitra manao ahoana hoe? Andriamanitra tia atsika ka nifidy atsika. Zao ny voalaza eo amin'ny 520 ry havana. Kanefa ny razanao no nireketany fitiavany Jehova, ka nifidy anareo zanany mandimby azy izy, mihoatra noho ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao tontolo izao. Ny angaran'Andriamanitra ianao fa tiany loatra. Zay zany l'izy. Tiany loatra ianao no fidiny tamin'ny maro ianao. Ny Jeremia toko 1:30 ry havana dia ahitana an'izao teny izao. Jeremia toko 1:30 andininy 7. Tany lavitra any nisehoan'i Jehova tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay toy izo no nitiavako anao, koa izany napaharetako famindrampo ho anao.
tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra anao re kristianina malala. Tsy njosy ihany tiany fa ianao koa dia tena tiany. Ary zany natokan'Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana ho famonjena antsika fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fitiavan'Andriamanitra tsy miova. Dia io iny Jesosy Kristy zany le bolonga mpitiavana be miaraka aminao, iny Jesosy Kristy. Lahy ny teny hoe John voalazana John 2:2-3. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao teny manolotra ny ainy amonjiny dia ahoana le toyny? Ianareo no sakaiza koa. Zay ny aliza sakaiza tsy mivadika. Zay zany lizy Andriamanitra tia atsika. Fa io Andriamanitra io lay Andriamanitra tompony zao tontolo zao, azy ny lanitra sy ny tany. Ino an Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitra, lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy, eo amin'ny 420 zany. Dia ary amin'ny Salamo 420 ary ahitanao an'le hoe any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy, zao rehetra zao sy ny mponinao aminy. Mbola hitantsika any amin'ny Koritianina 1:20 koa zany. An'Andriamanitra ny zavatra rehetra, izy ny tompon'ny fahefana. Dia io le Andriamanitra tokana ho finiara-monina taminao io, lahy ny teny hoe fanomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany, Jesosy Kristy zany. An'Andriamanitra ny arena, isika dia pindrana ihany. Ka raha te hanan-karena ianao, fantaranao ny lalana atao raha hanan-karena, 2025 ianao mba tiako hanan-karena. Nareo mba tsy tian'ny pastera mba hanan-karena sady atao mahatra ny pastera. Fa za aloha dia tianareo mba hanan-karena ahoana? Tia hanan-karena ve nareo? Tsotra be any Jehovah ny tany. Ny Andriamanitra tomponao tompony ny arenako maninona ianao ny tsy mena. Nangatà mafy aminy. Fa raha fatany fa mahasoanao maninona? Mena io zay ihany. Eto Andriamanitra meu appartement 9 étages miampy 4x4 Land Cruiser. Ngatao mafy amin'ny tompo. Any amin'ny tompo mangataka. Aiza mangataka? Any amin'ny tompo. Aza mandehandeha any aman'olona any. Any amin'ny tompo mangataka. Fa omen'ny tompo anao zany. Fa raha koa mety misy valim-bavaka omen'ny tompo anao, ianao mangataka 4x4, ina ny meny anao? Bisikileta ny meny anao. Toy zany any Jehovah ny tany ka hatramin'ny bisikileta. Zay le izy. Maiza mangataka amin'Andriamanitra mahasoa anao. Andriamanitra mba omeo fiadana tsy saina. Za zao nangataka mafy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mba lao mba hiala sasatra. Dia niteny teto amin'ny Fjkm andeha ho any Pefy zay hiala sasatra. Inona ny hiala sasatra vao me vizana. Azonareo le izy misotra ny tompo vizana soma tsara. Valim-bavaka koa ny avisana. Tsy zay ao andohanao ihany akory ny valim-bavaka, fa zay omen'Andriamanitra anao. Andriamanitra tompony zao rehetra zao. Zay le Andriamanitra tsika. Andriamanitra tia tsika ka nifidy antsika. Sélectionné ianao zany, natsony manokana. Nofidian'Andriamanitra ianao. Io Andriamanitra nifidy atsika io, io Andriamanitra tompony zao rehetra zao io, notsongainy manokana ho firenena ho azy isika. Voalazo amin'ny 5:5 moa ka nifidy ianareo zanany mandimby azy izy, niotra noho ny firenena rehetra. Ary zany ry avy ny anteheran'ny fiangonana kristianina rehetra eran-tany hoe izahay dia nofidian'Andriamanitra. Ny jiosy mieritreritra ny teny hoe izy nofidin'ny Jehovah. Fa isika dia mino somanantena fa Andriamanitra no nifidy atsika. Tsy anareo nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Zany lizy. Dia rehefa nofidian'Andriamanitra ianao zany rehefa, dia ianao io mihitsy no isehoan'Andriamanitra. Ianao no isehoan'Andriamanitra. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny soratra masina. Ny Exodosy 20:4. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina,
olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. 2025 no fidin'Andriamanitra manokana ianao, elected ozy ny teny anglisy, no fidin'Andriamanitra manokana ianao. Na miaraka be dia be makeny tsena eny ary ianao ao vahoaka be dia be zany fidiny manokana, fidiny manokana. Zay le valeur ny tenen'ny pasteur tamin'ny 10 minitra. Fa misy mpankina mbola asa mona ny fidiny anatsy ny fidiny, tsy mila seni zany ry havana. Fa na misy seni na tsy misy seni, ianao maninona? Ianao vao fidy ianao. Zay le zava-dehibe zany ry havana. Ary zava-dehibe ao amin'ny fisainanao. Fa io Andriamanitra ivavahanao io koa, ilay miseho aminao io dia tadio fa Andriamanitra marina. Andriamanitra manahoana hoe? Tsy hoe Andriamanitra fitiavana fotsiny izy, tsy hoe Andriamanitra tompony zao rehetra zao fotsiny, tsy hoe Andriamanitra mifidy ianao fotsiny, fa Andriamanitra marina izy, tsy manao fitondràmy tanila ary tsy mandray kolikoly. Fa lazo amin'ny 7:20 lasa maniry eto amin'ny fotom-pisainantsika mantsy ny toe-tsainanao kolikoly. Nandeha tany Epefy anay dia mba nandeha tery amin'izay izery amin'ilay filaza azy tery. Dia ny ankizy mandindiherany lany dia mametraha kely, mametraha kely. Fa lasa toe-tsaina andraty am-piangonana indraindray hoe mametraha kely. Miditra any amin'ny birao-mpanjakana ianao dia maninona? Mametraha kely. Ny mpanera, ahoana? Mametraha kely. Ny eny amin'ny lalana, ahoana ny toyny? Mametraha kely. Ravana malalo amin'ny tompo. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia tsy mandray kolikoly. Ary tsy manao fitondràmy tahila. Jereo tsara ange, ambarana eto amin'ity soratra masina ty amin'ny 9:20. Fa miahy manokana reo olona marefo ary am-piarahamonina izy. Noho izany, ny Andriamanitra ivavahantsika, ilay Andriamanitra miseho aminao, dia Andriamanitra miara-monina amintsika ary mamaha ny olana ra-piarahamonina. Ataoko hitantsika ao amin'ny Baiboly ane zany, na nasitrana ny marary izy, na nadio ny boky izy, na mahana amin'ny olona mihoatra noho ny 5,000 izy, na nangana amin'ny maty izy, zay fiainantsika rehetra io ny tsofohan'Andriamanitra avokoa. Zay mila tsony hoe transcendance, tsofohan'Andriamanitra io fiainanao io. Aza mieritreritra anao ty fiainako ty tsy hitan'Andriamanitra hitan'io ary tsofohany avokoa. Sanatria ianao manao afera, fa Andriamanitra manaraka anao hoe ny akegeny ty. Azonareo moa izy. Zany ianao mieritreritra tsisy mahita, Andriamanitra manaraka anao eny. Ina izy malahelo ndry ty zanako. Zay ny adalany. Hitany zany rehetrarehetra zany so verinao fa tsy hitany ery. Ary zay le Andriamanitra tsika zay. Sociable Andriamanitra. Sociable Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io lay miseho aminao. 2025 isehony izy ianao. Isehon'Andriamanitra. Mekany mba tsy ho angatra no iseho aminao ry havana. 2025 nisehony angatra. Ny sasany indray rehefa ho avy ny ririna nisehony bebera zay tsy ariavana. Iza no miseho aminao? Andriamanitra. Io Jesosy Kristy miseho aminao ny Andriamanitra ao. 2025 ilay nitsangana tamin'ny maty nandresiny fahafatesana, io izy miseho aminao. Ilay mpamonjy ianao miseho amintsika Andriamanitra. Zay le voalohany. Fa ny faharoa ry havana, ka raha miseho amintsika ary Andriamanitra dia ninona ianao? Inona no ataonao? Zay zany faharoa, zay andrasan'Andriamanitra amintsika, zay isehony. Inona ary no andrasan'Andriamanitra amin'ny kristianina zay isehony? Miseho aminao Andriamanitra dia inona ny tokony ho ataonao? Tsy andeha lavitsika ravana veto amin'ity soratra masiny ity ihany. Ny voalohany indrindra, matahoran'Andriamanitra ka hakatoavy ny didiny iaino ny teniny. Matahoran'Andriamanitra ka hakatoavy ny didiny iaino ny teniny. Zao ny voalaza amin'ny soratra masina ry havana. Ary ankehitriny ry Israely eo, inona moa no ilain'i Jehovah Andriamanitra ao aminao, afa-tsy ny atahotra ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalàny rehetra ary ho ty azy sy hanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra.
eo amin'ny 12 ry havana milazany zany ny olona matahotra ny Jehova ry hava ny olona matahotra an'Andriamanitra tsy mitovy mitahotra biby masika akory handeha andositra fa iny misy biby masika na tahaka ny tahotra mpamosavy tsy zany ry hava fa ny olona matahotra an'Andriamanitra dia makatosy miaina ny didin'Andriamanitra hitandrina ny didin'i Jehova sy ny lalàny ny 17 ry havana malalo ao amin'ny tompo anisan'ny fotom-panabeazana fototsy ny fanabeazana jiosy mahatonga azy matanjaka tsy lahitra ny jiosy eran-tany dia ny fanabeazana miorina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra miainga amin'ny fakatoavana ny lalàna ny malagasy ry havana taloha dia endry ny tenen'izany mihitsy mahatahorana Jehova ao tapiny loha fatahorana ny Jehova ao tapiny loha fa amin'izao tsisy matahotra an'Andriamanitra zany intsony ny ankamaroany ny mampalahelo any rehetra amin'ny kristianina tsy matahotra an'Andriamanitra ina moa ny atahorany azy eo ny vola no atahorany ny sefony no atahorany sa tsy marina zany resahako zany ny atsika iza no atahorana Andriamanitra ny dikany atahorana zany akatoavy izy ekeo izy zany aneo zay zany le anankiray matahorany Jehova akatoavy ny lalàna zao mantsy voalaza ny soratra masina ihany koa ny fahatahorana ny Jehova dia mitondra antsika amin'ny fahendrena jereo tsara nge ny endry zany dia izay makatosy miaina ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra faona izy fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra 2025 sitrapon'Andriamanitra tao zay le izy zay no andrasan'Andriamanitra aminao amin'ny 2025 ino andrasan'Andriamanitra aminao 2025 manao ny sitrapon'Andriamanitra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra aza tao zay le izy ny sitrapon'Andriamanitra zay aloha ny voalohany fa ny faharoa ry havana ino no andrasan'Andriamanitra amintsika koa raha miresaka an'izany isika ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny hotia sy hanompo an'Andriamanitra ny aninona hoe akoatra ny fatahoran'Andriamanitra zany dia aprisihana isika hotia sy hanompo an'Andriamanitra voalaza amin'ny 12 zany manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana makanesa natreny amin'ny fiobiana ony salamy 112 ny dikan'izany ny taona 2025 dia tao-panavaozana fanompona ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tao-panavaozana fanompona ho an'ny mpanompon'Andriamanitra manana safidy mazava na ianao hanompo an'Andriamanitra na ianao hanompo sampy ry havana malalo ao amin'ny tompo ho toa aminao ane ty firaritsoa ity fa manompo an'i Jehova Andriamanitra reo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretina averotra mandela izy raha manompo an'Andriamanitra eo ty zany misy teny firaritsoa ho anao Exodosy 7:20 andininy 5:20 Exodosy 7:20 iriko ho toa aminao ty ry mpanompon'Andriamanitra vonoka anompony tompo 2025 Exodosy 7:20 fa manompo an'i Jehova Andriamanitra reo teo nantoy dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina inona koa tadiavinao mihoatra noho izay manompo an'Andriamanitra fa io ry havana tsy hoe domitapany andoha erana aleo tompon'Andriamanitra dia amin'izay mahazo an'iretsy tsy zany tsy domitapany andoha erana oatra zany Andriamanitra fa zao mandana fotsiny ianao manompo an'Andriamanitra dia an'Andriamanitra nikarakara ny sisa zay ne le tadiaviny aza be calcul amin'ny fanompona an'Andriamanitra ndana fotsiny manompo fahitan'Andriamanitra ny mahasoanao zay le izy ho tisy hanompo an'Andriamanitra zay no andrasan'Andriamanitra amintsika le voalohany dia matahora an'Andriamanitra fa ny faharoa ho tisy hanompo an'Andriamanitra fahatelo ry havana zay andrasan'Andriamanitra amintsika dia zao meteza ibebaka meteza iofo meteza aninona hoe meteza ibebaka meteza iofo zao ny voalaza ny soratra masina koa firaony fonareo
fa aza mafiatoka itsony ianareo eo amin'ny 4:40 ary ny afatr'Andriamanitra nampitondrainy ny Jeremia mpaminany moa dia miteny mazava hoe mifora ho an' Jehova ianareo eny forao ny fonareo ry Joda sy ry mponina any Jerosalema. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, haitsika tsara ny voalaza ao amin'ny Joela 2:17 ary ny fonareo ny triatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'i Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fosy miantra izy maharo-po sady be famindrampo ary manenina amin'ny loza. 2025 ry havana, andrasan'Andriamanitra aminao inganemba ho taona ny fibebahana, taona ny fifonana, tsy ho taona ny fanamarina tenany ny 2025 omen'Andriamanitra anao. Fa ny farany ry havana, ina no andrasan'Andriamanitra amintsika manao vasa sosialy mitodika amin'ny fieverana ny hafa. Manao vasa sosialy maninona hoe? Mitodika amin'ny fanasoavana ny hafa. Zao ry havana, eto amin'ity soratra masina ity zany asa sosialy zany dia aseho amin'ny alalan'ny fahaizana mandray vahiny. Ny 9:7 dia miteny an'izany tsara hoe kotiava vahiny fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta ianareo. Ary Paoly apôstôly dia mampianatra antsika an'izany hoe miantrany olona masina arak'izay ilainy mazotoa mampiatrano vahiny. Romanina 12:17. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, rehefa tsy hanao asa sosialy ny fiangonana ataon'ny framason io. Ahoana? Rehefa tsy hanao asa sosialy ny fiangonana ataon'ny mpanao eraoera politika io. Rehefa tsy hanao asa sosialy ny fiangonana ho ataon'ny devoly io, dia ianao miahakery. 2025 ry havana, ataovy tsipy-pitondran-tena ho anao ny fanaovana asa sosialy mitodika eny amin'ny fiarahamonina. Mba fantatrao ve ry havana, raha iteny eto amin'ny Mahamasina manodidina ny Mahamasina, so tsika indray ny tsy mahalala fa ny vavahady rehetra eto amin'ity faritry Mahamasina ity dia ny Fjkm Atsimon'Imahamasina no nanao azy. Zany eny nataontsika ao anatin'ny teti-bolan'ny fiangonana zany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, raha isika kristianina manatrika an'izao fanompom-pavahana izao no manao asa fiantrana anankiray, soran'Andriamanitra fa ny raha-pisaorana ataontsika dia mitodika any amin'izany asa sosialy zany, na ny fiahina ny kiamboty zany, ny fanampiana ny asa fanorenana ny tsy omby zany, ny fiheverana ny mahandry zany, ny nanomeza antsika akanjo, reny rehetrarehetra reny asa sosialy reny. Fa manaova mihoatra, fa inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Dia andesika ry havana hanatanteraka an'ireo rehetra ireo. Raha fitiniko ry havana ny toriteny tamin'ity anio ity dia hevitra anankiroa lehibe. Ny voalohany indrindra amin'izao alahady ny epifania izao, miseho aminao Andriamanitra. Miseho aminao iza dia engany ianao mba isehon'Andriamanitra, mba isehon'Andriamanitra tokoa ianao. Ary rehefa miseho aminao Andriamanitra dia misy ny andrasan'Andriamanitra aminao. Andriamanitra miandry aminao, matahoran'Andriamanitra, meteza ho tisy hanompo azy, mibeba ary manaova asa sosialy. Dia mampahery anao ry havana mba hahefa be amin'ity taona 5:24 ity ho taonany fanolora-tena ho an'Andriamanitra ny izany taona izany, ary ho fenon'Andriamanitra fitahiana sy fahasoavana ny fiainantsika rehetra. Matokian' Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresin'ny fahafatesana, fa tiany loatra ianao. Amen.